tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza. Le avana manala ny loi FDB zay atrehantsika amin'ity andro ity dia manome amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra manome tokim-panavotana ny mpanota. Misaotra azy isika raha mbola tojo zany teny azo antoko izany zay miompana amin'ny loahevitra nandritry ty herinandro manontolo ty manao hoe amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra manavitra ny mpanota. Miteny tokoa ny tompontsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy matoky anaka voavela ny helokao. Matio 7:22 zany tapany faharoa. Zany teny nataon'i Jesosy zany dia tamin'le lehilahy paralitika zay ilazany fa ny aretina nahazo azy dia vokatry ny ota ary ny famelan'Andriamanitra heloka azy kosa raha mino zany izy dia miteraka fanasitranana ho an'ny fiainany manontolo dia ny tenany sy ny fanahiny. Vaky teny omenantsika voalohany boky Mika-paminany 7:7 ary ny filazantsara araky Matio 7:1-5. Andriamanitra manome tokim-panavotana ho isika satria mpamela heloka izy ary tsy mitana fahatezerana fa tia famorampo. 5:20 amin'ny Mika 7 io fa famorampo no sitrako hoy izy amin'ny Hosea 4:9 ary dia sarobidy indrindra ny famelan'Andriamanitra ny heloky ny mpanota mba ahazoantsika miavana amin'ny indray sy mandova ny fanjakam-pahasoavany tsy misy fetra dia ny famonjeny sy ny fitahiny tsy manam-pahataperana. Lanitra misokatra ho antsika izany zay tsy misy afaka hanidy satria Andriamanitra no manao izany. Ny zava miseo tsy dia mahafaly loatra dia fantatritsika fa noho ny fahalementsika na dia mame toky lehibe toy izao azy Andriamanitra milaza hoe matoky anaka voavelany helokao hito ombianombiany kosa fa misy ny tsy mino zay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Tao manontany tena hoe ho tanteraka tokoa ve zay lazain'ny tenin'Andriamanitra sanatria manontany hoe marina ve zany lazain'ny teniny zany so sanatria fampandrinadrisa fotsiny na fampitranena fo mandalo ihany. Araky ny fiteny vahiny hoe azafady c'est trop beau pour être vrai. Misy tokoa ny tsy finoana na dia eo amin'ny ankonan'Andriamanitra azy indrisy zay nanomezan'i Jesosy tsiny roa mpianany fa izay tao rin'ny fitsanganany tamin'ny maty araky Matio 4:20. Koa andeha isikaka ohatra vitsivitsy eo amin'ny soratra masina ny amin'ny tsy finoan'ny olona zay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ny testamenta taloha dia teo ny amin'ny Sara vadin'i Abrahama. Raha nyteny tamin'ny Abrahama ny tompo nanao hoe iverina aminao tokoa aho ravo ny taona toy izao ary indro hanana zazala Sara vadinao. Ino nataon'ny Sara niome izy noho ny tsy finoana satria efa nandroso taona ho lehibe tokoa izy. Kanefa hoy ny tompo moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehovah na tsy hain'ny tompo va. Genesis 4:20-7. Ary Sara dia hitany fa mbola niome ihany zany hoe naneso ary nanda. Tsy ho nanao izany raha ny tompo milaza zany taminy. Kanefa ny fon'ny olona tsy miafina eo mason'Andriamanitra fa miteny mihoatra lavitra noho ny teny zay nolazainy fa avy ao amin'ny habeny ao am-po i Jesosy no hitenenany vava. Matio 2:4-7. Koa ny fondro Sara dia hitan'Andriamanitra sany fa tsy nino. Teo ny amin'ny salasalan'ny Petera ty amin'ny testamenta vaovao zay nekena ho zoky tamin'ireo apôstôly fantatsika izany
tsy tenenana hoe ny fimomonona tao ampony ranobaiko azy Jesosy nanao hoe mandrosoa any amin'ny lala dia ratsao ny aratonareo hazona azandrano. Fa teo ihany izy dia namaly ny tompo nanao hoe tompoko mandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Ndiko atao 5:5 zany dia toa tsy fantany nalavina fa Jesosy ange no nahariny zao rehetra zao ary manana fahefany baiko ny zavatra rehetra. Dia nasiony tokoa zany fa rehefa nisitona ny arato dia efa nanomboka tritra noho ny amarony azandrano ary lehibe izy reo. Teo reo mpino zay nivavaka ho an'ny Petera mba nafahan'ny tompo azy avy ao an-trano maizina zay nandina azy niandro ny fitsarana azy. Fa rehefa no afahan'ny anjelin'ny tompo tokoa Petera ka tafavoaka somatsara tsy voasakana dia toa tsy araka izay vavaka nasandratra teo amin'ireo mpiangona no zavatra niseho. Andeha rahantsika vetivety voalaza ny tantarany amin'izany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha nandondona ny vavahady Petera dia nisy ankizy vavy atao hoe Roda nakeo iaino. Ary rehefa nahalala ny feon'ny Petera izy dia tsy namony vavahady noho ny afaliany fa lasa ny azakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijano am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy verisaina ianao fa izy ny tompo rariny fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona anjeliny zany. Fa Petera naharitra nandondona ihany ary rehefa nivoany dia nahita azy ireo ka talanjona. Asan'ny apôstôly 2:12 ka hatramin'ny 9:12. Raha fehezina mahamenatra sy mampangay ay tokoa ny tsy finoana satria mampanohy ny tompo ny teniteny foana ve sanatry izany. Ary dia izany nahatonga ny Paoly apôstôly nanandrona mihitsy ireo mpanohitra ny fahamarinany filazantsara raha hoy izy. Fa ahoana kosa ary raha tsy nino ny sasany hoy tsy finoany va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra sanatry izany. Aoka Andriamanitra no ho marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga. Araka ny voasoratra hoe mba ho amarinina amin'ny teninao ianao ary hahery rehefa manana ady. Romana 7:7-7. Eo anatrehan'Andriamanitra dia menatra tokoa ny tsy finoana sy ny fianahanahana satria ny teny izay alokon'ny vavan'Andriamanitra dia eny avokoa ary amin'ny alalany ny amen hoy Paoly eo amin'ny Korintiana 2:1-2 zany. Teny azo antoka, teny maripototra, teny marina, teny tsy mandainga. Izany ny tenin'Andriamanitra riavako. Ary noho izany dia tsy mba eny sy tsia ny tenin'Andriamanitra fa izay lazainy dia eny ihany. Fa ny tenin'ny tompo rehetra dia teny madio, efa voazato rehetra. Toy ny fandrendrehana volafotsy tsy atsorika amin'ny tany raha tsy efa voadio 7 hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 2:1-9. Ary dia manome antoka ny amin'ny tenin'ny tompo manao hoe fa tondro-ranorana sy ny ora-panahala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavontony tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga vo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana dia ho tahaka izany ny teniko izay alokon'ny vavako. Tsy verina amiko foana izy raha tsy efa nahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 5:10-10. Fehezina sambatra izay mino ny teny fa ho tanterahana araka izay nohony tokoa. Ary dia soa fa tsy isika no tompony finoantsika no ny fahalementsika no tsy fahatanterantsika fa izy tompo no mahatoa ny teny rehetra izay lazainy sy ampilazainy ny mpanompony fa azy ny fikasana ary azy koa ny fanatanterahana. Inona rehefa izany ny antony fampahirezana izay omeny Jesosy mba hinona ny teniny. Ny antony dia satria misy tokoa ny elanelana amin'Andriamanitra sy ny olona ary tsy kely zany. Hoy ny tompo fa ny fievitro tsy fievitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehova fa tahaka ny avony lanitra noho ny tany no avony lalako noho ny lalanareo sy ny fievitro noho ny fievitrareo. Isaia 5:7-7. Ao ny tsy fahampian'ny fahalalahana
ary fahalalàn'andriamanitra indrindra zany sy ny sitrapony ka sarotra amin'ny olona ny ino mora zay lazainy. Ao ny fahalalàna dirosorateny momba azy, momba ny tompo ka manakana ny afantarana sy anekena fa Andriamanitra velona sy marina tokoa izy. Zay natonga an' Jesosy ilaza sy anontany mpianany hoe ataon'ny olona ho iza moa. Ka ny fandrika mahazo ny olona dia noho i Jesosy naka niendriky ny olona toy ny mpanota tokoa aza. Ary dizany no isan'ny antony natonga ny sasany ilaza fa tsy Andriamanitra hono Jesosy fa mpaminany ihany, zay tsy azo lavina fa nanao famantarana samihafa azy nanao fahagagana lehibe tokoa fo nisy tety an-tany, satria ny fanaovana famantarana sy fahagagana io no nafantarana mpaminany fehizay. Soa f'Andriamanitra dia be famindram-po sy mari-po amin'ny mpanota ary tia ny mpanota izy ka miara-nenina mba hahavonjy azy. Noho izany no nitenenana eto hoe matoky ianaka voavela ny helokao, zany hoe tsy misy salasalana fa voavela marina ary voavela tanteraka. Andeo fehizitsika zao hafatra lehibe zao. Raha mbola miteny amintsika Jesosy amin'ty andro ty manao hoe matoky ianaka voavela ny helokao, dia matoky izay lazainy fa teny tonga nofo tokoa izy ka mahatoa zay rehetra lokony vavany. Tsy vo izao ankehitriny zao ny tenin'Andriamanitra ny miasa fantatritsika loatra zany, fa efa hatramin'ny voalohany, fa ny teny dia atao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra hoy Jaona zay nanao hoe misy mazava dia nisy mazava araka ny Genesis 1:7. Ny fahazavana zay raisintsika mpahazava ny fiainantsika amin'ty andro ity dia ny fanavotan'Andriamanitra izany, famelan-keloka no heviny, fanasitrana sy fanafana mizigoany ota zay nanandevo sy namaizina ny fiainantsika ela loatra, fanesorana ny sarona ny masom-panahintsika mba hitantsika indray ny voninahitr'Andriamanitra miposaka amintsika, dia ny mampamonjy an' Jesosy mampanavitra azy tonga ho antsika. Ny fanavotan'Andriamanitra, fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Araka izany dia efa vita tokoa ny fanavotana antsika fa amin'ny finoana no andraisana izany, ka ny finoantsika no andrasan'ny tompo avy amintsika. Ahoana moa ny fanambarany? Ny oloko marina dia velony ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanaiko. Hebreo 10:7. Inona ary no atao? Jereo Jesosy, banjiny Jesosy, itiko sy azony Jesosy zay tompony finoana sy mpanefa azy, dia ho tanteraka aminao ny asa fanavotany mandrakizay. Ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra, Solika Fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra, Solika Fitaiza.